Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Josoa toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Josoa toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase dia nilazan'i Josoa hoe: tsarovo ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo hoe: Jehovah Andriamanitra reo manome fitsaharana ho anareo ary omeny ho anareo izao tany izao. Ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo ity andafin'ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy ho voahomana hiady ka hita eo anoloan'ny rahalahinareo hanampy azy. Mandra-panomeny Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitrareo azy. Dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka handova azy dia ilay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo ety andafy atsinanan'ny Jordana. Dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe: izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary izay rehetra anirahanao anay dia alianay. Araka ny hainoanay an'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no hainoanay anao koa. Ombanao anie Jehovah Andriamanitra ao tahaka ny nombany an'i Mosesy, izay rehetra mandany didinao ka tsy haino ny teninao, amin'izay rehetra andidinao azy dia atao maty, koa mahereza sy mahatanjah ianao. Amen. Araka izany ry havana dia ny resaka izay ny fanaovan'i Josoa tamin'ny Gadita, ny Manase ary ny Robenita. Izany no azontsika mitinana ity ampahatsoratra masina eto ity. Ary famaritana telo ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto izao hoe: tsarovo ny teny nandidiny Mosesy anareo ho Josoa tamin'ny Robenita, Gadita ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase. Tsarovo ny teny nandidiny Mosesy anareo ho Josoa tamin'ny Robenita, ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase. Hitantsika izany amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany. Raha verina vakina toy izy manao hoe: ary ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase dia nilazan'i Josoa hoe: tsarovo ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo. Etsika ravana dia mahita tantara mahafinaritra, satria rehefa maty moa izany Mosesy dia i Josoa no nandimby azy. Ary i Josoa rehefa nandimby an'i Mosesy dia hiomana izy andeha hitany Jordana, izany hoe andeha hiditra ao amin'ny tany Kanana amin'izay izany izy ireo. Ka tamin'io fotoana io dia navorony Josoa zany ireto foko anankitelo reto, dia ny Robenita, ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase. Novoriana zany ireo dia nampatsahivina azy ireo hoe: tsarovy, izany hoe azadinonareo, tadidinareo, respektenareo ny fifanarahana izay efa ny fanarahanareo tamin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Hoe mpanompon'Andriamanitra moa eto mpanompon'i Jehovah dia tilazana hoe ohatrany hoe fifanarahana izay nataonareo tamin'i Jehovah. Inona io fifanekena io? Inona io zavatra tiany Josoa ampatsahivina azy ireo io any amin'ny Nomeri toko faharoa amby telopolo io? Izany hoe rehefa nandeha izy ireo dia mandeha aty ampitan'ny Jordana, andafin'ny Jordana, izany hoe mbola tsy niampitany Jordana zany dia nisy toerana izay tena efa azon'ny zareo nandehanany zareo zany reo toeranareo dia nangatahanyireo tamin'ny Mosesy hoe: aleo zay tonga dia hipetraka eto, fa tena tsara be ty tanàny ity, mety aminay ty toerany ity, dia nangatahany zareo tamin'ny Mosesy toerana io. Dia tamin'ny voalohany aloha Mosesy tezitra be hoe matahotra nga reto sa maninona tsy te hiditra ao amin'ny tany Kanana dia mangataka an'ity toerany ity. Mbola tsy miampitany Jordana zany aty andafin'ny Jordana zany io toerana io. Dia hoe fa maninona dia tezitra zany Mosesy, dia avao zareo ny teny: zay tsy hoe tsy te hiditra, zay tsy hoe tsy te hiady mahatonga anay te hipetraka eto fa tena tianay ity, fa omeo anay ity ozy izy, fa mbola handeha foana ihany zahay hiady hanampy ny reto rahalahinay reto, fa tsy hijanona eto mihitsy zay fa handeha hanampy zay, fa ity fotsiny tianay ho anay reto toerany reto.
de nekeny Mosesy io teny io de nanaovana fifanarahana zany tahaka ny contrat hoe zao ary omenanareo zany reto toerana reto andafiny Jordana reto de afaka mipetraka eto ianareo fa izao ny vadinareo sy ny zanakareo de apetrakareo eto aloha amin'ny voalohany fa nareo mandeha manampy ny rahalahinareo zay le ambany eo apatsahivina ny zareo zany zay contrat zay hoe omena fitsarana ny vadinareo zany hoe omena efa omen'Andriamanitra anareo zany ty toerana ity de anam-pitsarana ianareo fa tandremo aza adinonareo ny fifanekena zay nataon'Andriamanitra taminareo dia ny hanampy ny rahalahinareo koa mba azahoany an'izany fitsarana zany zay zany lay teny izay napatsahivina anyreto foko anankitelo reto fa tsy hoe rehefa lamina ny fiainana de adino lay fifanarahana adino lay fifanekena adino lay zavatra zay nitenenina satria hoe efa maty ane Mosesy tamin'ny Mosesy zay no mifanaraka an'izany efa milamina ny fiainanay de aleo zay hipetraka eto am'izay fa samy manavitry ny ainy samy mandeha any am'izay azahoan'ny tany ny fanenay aloha efa azonay efa milamina aloha zany zay tsy ny vady pitokisana inona ravana ny lesona azo ambara am'izany zava-dehibe ry havana ny fifanarahana contrat indrindrandrindra moa raha vita sonia zany tandremo sao mivady pitokisana isika sao de afaka am'izay mahaporotra anao ianao afaka am'izay manahirana sy nanavesatra anao de adininao zay ny fanarahanao tamin'ny olona tany ambadibadika tany angamba mety hoe trosa indraindray ny olona rehefa mangataka trosa tena mahay manao fifanarahana rehetrarehetra mihitsy ary tena mahay mandadilady mihitsy fa rehefa afaka am'izay mahaporotra azy izy adinony zay ny fanekena sy ny fanarahana tany ambadibadika tany tandremo tsy izany ny toetra ny kristianina fa isika kristianina de izao zay nekena tety ambonin'ny tany de nekena tany an-danitra zany ny finoatsika ka raha nisy zavatra ny fanaovanao sonia de ajao zay zavatra nekenao sy nataonao sonia na inona io na inona indraindray manko rehefa milamina tokoa ny fiainantsika de manao an'izany amin'Andriamanitra isika mahay manao fanekena mahay manao voady za tompo raha afaka somatsara am'ty fanadinany tya raha milamina somatsara am'ty asy tya raha mahazo somatsara nyty toerany tya raha mahavita ny zao raha ataonao tonga ty ampitan-dranomasina anao ny asanao anao an'izao hanompo anao nanao fanekena isika teo anatrehan'Andriamanitra nanao voady isika tandremo sao rehefa milamina ny fiainanao rehefa tafapetraka somatsaranao de adininao izay ny fanekenao teo anatrehan'Andriamanitra izay efanekenao tamin'ny tompo asa ho an'ny ray aman-dreny zao ho an'ny fiangonana sasany rehefa manao batisany zanany de manao fanekena mihitsy ny ray aman-dreniny amin'ny hoe ampianatra azy sekoly alahady manahoany zany fanekena zany vitanao ve sasa hoe ka iza paster efa tsy mety ampianarina efa tsy mety mandeha tsony izy fa nga misy an'izany enao ne nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra nanao fanekena anao zazakely fito taona ve no ibaiko anao hoe za tsy andeha sekoly alahady de tsy andeha ka raha tsy mandeha mianatra koa izy zany de avelanao sa terenao izy raha tsy maneky hianatra fa rehefa any amin'ny fahasan'Andriamanitra de tsy fanerena zany fivavahana zany fa inona no ambony ny fanahiny sa ny ara-nofony ahoana ny tsy ho terena raha mbola eo ambanin'ny fifehezanao izy ray aman-dreny anao nanao fanekena anao honoreo ny fanekena zay nataonao zany hoe ka sarotra be le mifo marinaina mampianatra sekoly alahady zao taterao ny fanekena zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra tsarovy zay nekenao teo anatrehan'Andriamanitra indraindray manko ry havana tena misy anie ny olona no mivady pitokisana ary tena mampalahelo zany resaka fitiavan-tenany ao ambadika zavatra efa contrat ny fanarahana zao de lasa mivadika indray ary tena mampalahelo aza misy tena mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izany satria nahita zavatra bebe avantage kokoa no le teo aloha dray de lasa mivadika am'le fananaovana fifanarahana teto aloha teto rehefa ny vola no miteny rehefa ny vola ny mantsaka be debe ny fanaovan-tsonia tsy raharahin'ny olona akory tsy raharahin'ny olona akory any ampitan-dranomasina ravana any États-Unis de misy fikambanana antsoina hoe promesse keeper zany hoe ny olona ao anatin'io fikambanana io de tena mitana ny teny nomeny ka rehefa ny teny ianao hoe anao de manao ho tonga de ho tonga hanome de manome te ampatsiaro manokana ravana ny mpivady nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra ny mpivady hijanona aminao rery any mandra-piavy ny fahafatesana na inona manjo atsika mitazona an'izany fanekena zany ve sika
Tsarova e, tsarovy ny fanekena zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra. Io anie mafy io e, fa zao foana ozy le fanekena hoe ny herin'Andriamanitra no kinako atanterahako zany. Raha miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao vitanao zany. Raha miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao vitanao zany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe momba isan'izay mahatsiaro ve ianao zay efa fifanarahana natao sy fanekena sy voady nataonao tamin'Andriamanitra. Mitaonanao ary havana amin'ity an'io ty atsiaro an'ireny de amerina hoe marina zany. Efa mety niala tamin'izay efa nifanarahana fa zao ny fotoana hiverendana indray amin'izay fifanarahana efa natao. De angatao ny herin'ny tompo, fa raha ny herin'ny tompo no ankinana dia vitantsika zany. Ary eo koa ravana de teny amintsika aza mora manao engagement. Aza mora manao engagement fa dinio tsara aloha, eritrereto tsara aloha vao manao sonina inona na inona. Fa indraindray tsika aingana loatra manko sika indraindray manao promesse, manao fanekena de eo avy eo lasa tsisy vita izy fa lasa ohatrany hoe kopakambava fotsiny sisa rehefa avy eo. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de zao hoe nasaina nanampy ny rahalany ary namela ny ankohonany zay efa milamina ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky Manase. Nasaina nanampy ny rahalany ary namela ny ankohonany zay efa milamina ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky Manase. Hitantsika indray zany amin'ny 7:30 tapany faharoa hatramin'ny 5:10. Etsika ravana de mahita indray fa io zany le votoatin'le fifanarahana io nampatsahiviny io zany hoe efa nambarako teo ny ankohonanareo sy ny vady aman-janakareo de efa milamina izy zany zao, efa manana fitsarana izy zany zao izy. De avelanareo hipetraka eo izy aloha fa efa men'Andriamanitra anareo itoerana io, efa men'Andriamanitra anareo tany io. Avelanareo eo ny zanakareo, ny biby fiopinareo, ny vadinareo izy hitoetra eo amin'ny tany zay efa nome Mosesy anareo aty andafiny Jordana aty. Fa ianareo lehilahy mahery, 7:40, ianareo lehilahy mahery rehetra ozy de samy voaomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalanareo hanampy azy. Zany hoe ny lehilahy rehetra zay afaka miady de tsy maintsy miomana daholo miara mihita, miara miapita nyty Jordana ty, miara mandalo ny Jeriko, miara mikonkerira ny tany amin'ny rahalanareo nareo, fa tsy mamela azy irery satria hoe efa nilamina amin'ny fiainanareo. Manampy azy ianareo izy. Ary roviny io mandra-panomeny Jehova fitsarana ny rahalanareo tahaka anareo ka mba holovany kosa ny tany zay nomeny Jehova Andriamanitra reo ho azy. Zay vao miverina ho any amin'ny taninareo nareo ka andova azy ozy de ilay nomeny Mosesy mpanompon'ny Jehova nareo aty andafiny Jordana, aty andafy atsinanany Jordana. Zany aty atsinanany Jordana zany reo olona reo foko anankitelo reo. De asina mandeha miapita ny Jordana aloha, de mandeha miara miady aloha, de rehefa vita ny ady zay vao miverina. Rehefa tanao fikaroana ary havana de izao ny mpandinika soratra masina de milaza hoe tokotoko no 7 taona hony. Tokotoko no 7 taona zany io fotoana io zay hoe mandra-pahazon'ny rahalanao fitsarana satria mbola misy tany be de be mbola ho alainao. De rehefa tafapetraka zany rahalanao zay anao vao mody. De 7 taona tany ho any izy io any amin'ny Josoa 2:20 5 any Josoa vao manome baiko an'zareo hoe ndana am'izay nareo mody izy fa vitanareo ny mission zay nampanaovina anareo. Nasina nanampy ny rahalany aloha, fa tsy hoe rehefa milamina ianao de mifantoka amin'ny fiainanao fotsiny fa manampy ny rahalanao ianao. Rehefa milamina ny fiainanao, rehefa milamina ny ankohonanao, jerevo reo mbola tsy milamina de mandehana manampy azy ireo. Inona ny lesona adika tsoahana avy amin'izany? Raha izany anie ravana ny fotom-pisianana entina miaina e. Tena miteny amintsika fa tsy misy tsony mantra. Tsy misy tsony mantra. Za ravana nisy fotoana nandinika ny zanako vavikely de mahita le fitombony. De tena tonga saina mihitsy hoe ohatr'izao tokoa zany le tena fitombon'ny olombelona. Miara mitombo daholo ny vatana ray manontolo. Fa tsy hoe nitongotra fotsiny no mitombo de ny lotsy mitombo fa kely batitiny kely eo. Tsy normal zany. Na hoe ny tanana mitombo de nitongotra tsy mitombo de ny lotsy mitombo fa miara mitombo daholo. De miara mekely zany hoe nitongotra mekely de tanana kelikely de melehibe koa nitongotra de melehibe koa ny tanana de melehibe ny vatana de mialabe daholo de tena ho hoe zao le vatana iray. Zao zany ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita amin'ny fiangonana. Hoe ny fitombona dia
ny kristiana zao miara mitombo daholo fa tsy hoe misy mitombo de misy eo tsy mitombo mihitsy fa miara mitombo daholo. Zay zany normal ary zay mihitsy le zavatra hitantsika eto, miara mahazo ny tany kanana sy ny anjarany daholo fa tsy hoe ny sasany mahazo de ny sasany tsy mahazo de avela ireo mifanampy. Ary io ravana zavatra manahirana ihany io rehefa makany Madagasikara, rehefa mahita ny farim-piainan'ny olona anao de tena hitanao le elanelana be hoe tena misy olona tena manan-katao be, manana hatramin'ny fiara vidina amina firmy centaine de millions. De eo akaiky eo koa nefa hitanao tena misy olona tena fara zay miaina amina tena hoe fantrana lalina mihitsy. De zay le fahasamihafana be zay hita be zay. Ianao raha makaty Allemagne ohatra, tsy de mahita an'izany fahasamihafana zany satria ny tranony olona mitovitovy eo daholo ihany. Fa any Madagasikara tena hitanao zay fahasamihafana zay. De eo anao zany lasa mametra-panontaniana hoe fa ahoana tsy voazahara araka ny tokony izy ve ny arena sa misy olona manan-katao be zany de misy olona tena mahantra be mihitsy. Ary zany zavatra zany mila anaovana fanadihadiana ny fiarahamonina de mila jera inona ny vahaolana tokony atao am'zany. Fa raha ny soratra masina zany de zao ianareo zay matanjaka no tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy, mifanampy sy mifampijery. Ary zany aniry havana indraindray ao anatin'ny fianakaviana tena misy ny manan-katao fa moa le manan-katao ve mba tena mijery le sahirana sa variana amin'ny ka ny zanakay ka ny vadinay avelao aloha ny vadinao de avelao aloha ny zanakao rehefa hitanao fa milamina izy mba jereo indray aloha ny rahalahinao sy ny anabavinao sy ny manodidina anao. Inona ny azonao anampiana, inona ny azonao atao. Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra zao miara mitombo, miara tafita. Zany ny sitrak'Andriamanitra. Ary tena azo atao ane zany dravana. Ny tsy mahatonga an'izany tantera zao satria misy fitiavan-tena ao anatin'ny olona. Misy fitiavan-tena ao anatin'ny olona. Raha ohatra izy ka andany vola 50 millions ho an'ny zanany tsy mampaninina azy zany. Fa raha moka vola 5 millions izy ho an'ny anabaviny na ho an'ny anaretapo aminy marary aneny fony tabatapaina didradradraina mihitsy ane zay vola 5 millions zay. Dradradradraina zay. Ary raha izay le mentalité de zay le tsy mahatafavoaka zay. Zay le tsy ahatafavoaka atsika zay. Aty ampitan-dranomasina any Frantsa zao na aty Allemagne de ohatr'izany ny olona manana karama betsaka de angalan'ny fanjakana etra betsaka. De iny etra betsaka iny zany anampiana reo le olona sahirana. Zay le ataony hoe sécurité sociale. Reo anampiana ny olona sahirana zany. Am'izay fotoana zay zany ianao arakaraky ny abetsaky ny karama raisinao ny abetsaky ny fanampiana entinao zany ho an'ny fiarahamonina. De misy moa zany no mitaraina hoe tena sahirana zay miasa be nefa misy olona tsy de tena miasa nefa ndraindray mahazo vola mitovitovy ihany satria ataon'ny fanjakana zeren'ny fanjakana zany zay ampitovy ny farim-piainan'ny olona. Zay ampitovy ny farim-piainan'ny olona. Ary zany ane ravana tena politika azo eritreretina ane zany. Politika azo eritreretina zany. Hoe ahoana tokoa moa zany ny ahafahana mampitovy ny farim-piainan'ny olona fa tsy hoe misy olona de tena manan-katao be. Angony daholo raha olona miliardera hatretr'ireo. De anontany io reo inona avy ny zavatra azonareo atao an'ny fiarahamonina. Afaka manome an'zao ianao fa afaka atao zany. Fa le izy tena hoe samy mikepoky ny azy. Manao tokantranom-boalavo ary zay ny tsy mampandroso zay. Fa nefa ry havana de tehiteny amintsika koa hoe angamba ianao mety hoe mbola sahirana anao taloha andevozin'ny karazana fahotana asa mety fidoroana zava-mahadomelana filalaovan-dratsy. Efa tafavoaka ianao zao, efa milamina ianao zao. De zay koa azo ampiarina tsara zao tenin'Andriamanitra azadiny ro namanao zay mbola sahirana anatin'ny ady mafy. Manana andraikitra sy adidy ianao hiasa hanampy azy ireny. Teo am'izay lalana nalalovanao ry havana. Teo am'izay lalana nalalovanao de tadidio fa raha tafavoaka ianao de manana andidy ianao hanampy zay olona mbola eo andalam-pivoahana am'izany lalana nalovanao zany koa. Zay le mentalité zay rehefa ananantsika zay de zay le mentalité tiana apetraka eto. Natsona mihitsy ny firenena. Kadita sy ny Robenita ary ny Manase hoe zao le zavatra nitranga de zao no ataonareo. Zay no atao amintsika koa zany am'izao fotoana zao. Raha mipetraka zany tena milamina. Indraindray manko ny zavatra mampareloko zao lasa ohatry ny faly mahazo fotsiny ny olona. Faly ampiana ny olona. Fa rehefa hoe manampy
de milaka mioaka ozy le fomba fitenena misy amaisatra ary io tsy ny manan-karena ihany nytenenina am'zany fa nany mahantra koa azy mba misy mahantra anao ambaninao koa anio ambany ao faly omena fotsiny de mangataka hoe zay tokony ampiana zay tokony atao azao fa rehefa mahazo a de eo ndray misy olona tokony ambaninao tokony ampianao koa ao de tsy mety manampy didy vaovao no omeko anareo Jesosy de mba hifankatiavanareo zay tianao atao aminao de ataovy amin'ny hafa koa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zao manahoana isika mifanampy ve sa tsy mahita fa tsy niankonanao ianao tsy nampianarina fa tsy hitsinjo ny ankonanao ianao mitsinjo ny hafa ry havana ary tena mijery manampy manao zay azonao atao mihitsy fito taona ny asandry zareo tany amin'ny tany zay izy vao niverina tany amin'ny ankonany satria tsy maintsy mitsinjo ny rahalahiny koa izy aloha fa tsy ny tenany ihany aiza ho aiza am'izany sika ny olana amin'io manko ndraindray de mety hoe tsy mitovy ohatra ny farisean-dahatra ny vady miarah mihainao an'izao toriteny zao fa tenin'Andriamanitra zany fa tsy resaka fahendren'olombelona angatao ny fanahy masina ravany hitarika antsika ao amin'ny farisean-dahatra fa mety io ary tena azo atao io mifampitsinjo sy mifanampy io ny famarinana farany zay hitantsika tokoa nefa ravana de zao hoe nanaiky ankatoa sy anaraka ny tenin'ambarany Josoa ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase nanaiky ankatoa sy anaraka ny tenin'ambarany Josoa ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase hitantsika zany eo ny 5:12 ka hatramin'ny 7:12 eto ravana de hitantsika fa namaly ry zareo tonga tena maly izy hoe zao rekenay zany manaiky zay ka voniny zay ka irao zay raha irahanao fa manaiky zay ianao ampahirezinay ianao tahaka ny nanekenay an'i Mosesy nanekenay anao kory Josoa voniny zahay raha misy aminay ara tsy mantoka toa zany ka atao maty izy fa izahay reto tena vonina anaraka anao tena mahafinaritra re ravana zany tena mahafinaritra zany toe-tsaina zany ary mbola Josoa ndray ary ny ampahirezany mombanao Andriamanitra mahirezy ianao mahatanjay ianao zay eto manohana anao zay manaraka ny teninao zay zany ny zavatra ambarany eto nefa ny ravana tsy moramorana io zavatra teneniny ekeny io ahoana moa ny andavanao andaozanao ny fianakavianao anatin'ny taona maro zany ary andeha hiady koa anao fa tsy hoe andehandeha fotsiny raha hoe andeha hanao tourisme moa maninona andeha hiady zany hoe mety tonga de isy amindreo zany maty de tsy ahitany vady aman-janany intsony maty anady any tsy moramorana e zany raisina misainao ihany de ohatrany hoe moramora mandinika any jeto fa ny miaina an'izany ane tena misy fifandaozana be ianao zany mbola eritreritra koa de ahoana indray zany reto ka raha misy manafika eto indray reto vady aman-janako reto de ahoana ametraka anazy amina risika indray ve zany danger indray ve zany nametrahana andreo zay andeha ho any de iza zany ny andraikitra anreto vady aman-janaka ireto de ahoana zany zao tsisy zany fanontaniana zany eto fa zao fotsiny voniny zay mankatoa zay manaiky zay inona ny lesona atsika tsoahana avy am'zany io fankatoavana io ry havana zava-dehibe ane zany azo atao any ny tena tonga de manaiky rehefa tena vonina ny ankatoa isika angamba mety tanora ianao mandray izao afatra izao mety efa tena milamina tokoa ny fiainanao fa raha miantso anao moa ny tompo anao ny asany raha miantso anao ny tompo amonjy fanahin'olona vonina ve ianao manaiky ve ianao ka hiteny ty aho tompo hirao na asianao hiala am'ty asako ty araka ilainao hanao ny asanao vonina na alefanao aiza na alefanao aiza vonina manaiky ho iraka ve ianao manaiky ho irahany tahaka an'ireto olona reto ve ianao ka akatoa sa hitady tany malemy an'ny renam-pangady zany manko nandray ny olana am'izao fotoa zao manaiky ho irahan'ny olona rain'Andriamanitra ny olona fa zao atovy am'le toerana moramora iany ihany fotoana fanaovana tafika masina moa ny volana Jolay sy ny Aogositra de zavatra misy de zao avy eo Antananarivo le olona nanao tafika masina de izy nanao tafika masina any Folo Pointe dehibe mihitsy ny mandeha satria alasa ohatrany hoe mitsangatsangana fa raha hoe any Fotadrevo no andeha de ohatrany tena grave be zany de vitsivitsy le misoratra anarana ka tena andeha ve tsika tena vonina ve tsika hiatrika le sarotra sy le mafy sa hoe rehefa zavatra tsotsotra de mety amiko fa rehefa zavatra mafy be aloha dia okaloha nandray me ny tompo miantso antsika anatrika ady sarotra mihitsy ady mafy mihitsy mety any amin'ny fianarana io mety any amin'ny asa io mety hiatrika ady sarotra fotsiny tsotra io vonina ve ianao Josoa aza ry havana nekena teny toy izao maika fa Jesosy Kristy lay mifidy sy miantso antsika mety teza anaiky ry havana ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao
manaiky ve ianao ho irahany Jesosy? Vonina ve ianao hankatoy zay lazainy? Mitondra anao ry havana amin'ny tian'io ty, hanao eny izany fanontaniana izany ka ilaza hoe Tompo, inty aho, hirao aho, fantatrao aho, kanefa manaiky aho, raha irahanao, raha ilainao, ninonninona naiza naiza. Vonina Jesosy. Olona tahaka an'izany no ilain'Andriamanitra, ary reto ny modely andao anaraka tahaka izany koa isika ry havana. Angatao ny fanahy masina hanome antsika ny fahasahiana sy ny fahavinonana fa vitan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'i Manase, vitanao koa izany. Raha fitinina zay rehetra nambara tao izany dia izao voalohany, tsarovy ny teny nanodiny Mosesy anareo Jehova tamin'ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'i Manase. Ny fanekena zay efa nifanaovantsika ry havana, na tamin'Andriamanitra na tamin'ny olona, tsarovy mandrakarivo izany. Tandremo mivadika, tandremo mivadika. Ny faharoa, nasiana nanampy ny rahalahiny ary namela ny ankonan'izay efa milamina ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny Manase. Rehefa mba hitanao fa milamina ny fiainanao, aza miandro edy kay mbola tsy milamina ko. Roviana vao ilamina. Na ny olona manana miliara ary mbola milaza hoe tsy milamina foana amin'ny fiainany. Fa rehefa mba misy aloha ny zavatra kely mba azonao hipetrahana, dia jerevy zay mbola tsy milamina ao ambadimbadika ao. Fa aza dia variana amin'ny tenanao fotsiny. Fa tsy nitondra na inona na inona niditra teto ianao, ary tsy hitondra inona na inona hialy eto. Ho anadinana anao daholo nataonao inona daholo ny arenanao. Nataonao manampy arena ho an'ny tenanao fotsiny ve sa mba nisy ihany koa nataonao ho an'ny hafa. Ny farany dia izao hoe nanaiky hankatosy anaraka ny teny nambaran'i Josoa ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'i Manase. Ifankatoavana io ry havana, zava-dehibe io. Afaka ny hankatoa koa ve isika ary anaiky ho irahan'Andriamanitra amin'izay asa tiany hampanaovina antsika. Andriamanitra ny tompon'ny fahavelomanao, izy ny tompon'ny fiantsonanao, ary izy ny tompon'ny mission sady tompon'ny fiangonana. Mandehana fotsiny dia ho hitanao fa tsy hanenina ianao raha manaiky hanaraka an'Andriamanitra. Ho azy ny voninahitra. Amen.